teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandarany arana fiangonana refi androndra kely eny ary tompoko dia mbola miarabantsika rehetrarehetra izay manaraka ity fandarana ity indray ny tenako androany maraina. Mirary ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany ary ny fitahiny ho amintsika tsiraray avy na aiza toerana ahitanao izao fandarana izao. Isaorana lehibe mihitsy ny Tompo Andriamanitra satria izy no mbola nanome antsika tombonandro avelomana tahaka izao. Isaorana ihany koa Andriamanitra satria izy ihany koa mbola mitsinjo antsika ka tratry ny andro androany. Na dia io fahasalamana, hery, tanjaka nanao io aza dia aza tonoina fa fitahian'Andriamanitra io. Na dia lay fofinaina izay miditra eo amin'ny vavoronao io aza dia tsarovy fa avy amin'Andriamanitra izany. Izany indrindra no antony itaomako antsika rehetra tena hisaotra an'Andriamanitra, hankasitraka an'Andriamanitra, hidera sy hankalaza azy noho izay fitiavany antsika izay. Mbola nomeny ihany koa antsika ity fotoanandroany ity indray izay iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, mifampivavaka, mifampahery, mizara ny famarinana ihany koa ara-baiboly mba ahatonga antsika afantatra ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ka ny dera sy ny voninahitra ny saotrany dia ho an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Tononoko aminao sahady kosa ety am-piandohana dia fitahinany ny fiainanao, ny fahasoavana ny fiainanao, ary androany ane dia ho tononona amin'ny anaran'i Jesosy hoe andro anankiray amonjen'Andriamanitra anao izay difitra ao anatina olana. Tena hoe ao voafatotra ao anatina ady, na ao anatina fanaitainana sy ny aretina mampahory efa andro maro, volana maro, efa taonany maro no nikikisana aretina ny vatanao angambany. Ary anao ihany koa izay ao anatina mety fikorotanana mihitsy no ny tokantrano, na ny amin'ny asa mandrarà, na vokatry ny famatorana trosa izay tsy ahitanao manintsony amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao. Miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy, minoana Andriamanitra fa afaka hamonjy anao amin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina ny Tompo Andriamanitra. Ka androantsika dia hianatra lohahevitra anankiray indray manao hoe marina amin'ny teny izay teneny ny Tompo Andriamanitra ary tsy mivadika mihitsy amin'izay efa teny nolazainy izy io. Averiko tsara, marina amin'ny teny izay efa noteneniny ny Tompo Andriamanitra ary tsy mivadika mihitsy izy amin'izay efa teny nolazainy mandrakizay. Zany hoe na inona teny efa nitenen'Andriamanitra tamintsika, efa nolazain'Andriamanitra tamintsika, dia izao zavatra lehibe hitambarana. Marina ny amin'izany teniny izany i Tompo Andriamanitra io. Ary tsy afaka mivadika mihitsy izy ny amin'izay teny efa nolazainy mandrakizay. Zao mantsy ny voasoratra ao anatin'ity baiboly ity. Ao amin'ny Nomery 7:20 ao, eo amin'ny 9:720, dia zao vaky ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hamakiko azy. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina, moa efa nilaza va izy ka tsy hoefainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny. Indro ny tany efa azoko, ary efa nita izy ka tsy mahova izany aho. Lioka toko voalohany dia amin'ny 7:30 ihany koa dia mbola manamafy ny tenin'Andriamanitra vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izany tenin'Andriamanitra izany. Fa tsy izy tsy tanteraka ny teny rehetra nataon'Andriamanitra. Fa tsy izy tsy tanteraka ozy ny teny rehetra izay nataon'Andriamanitra. Mazava be zany le lohahevitra izay niangatsika teo. Fa Andriamanitra dia matetika izy miasa, manao zavatra
manatanteraka zavatra lehibe anankiray ho an'ny olona izay mino ny famarinany teniny, ka matoky fa Andriamanitra de marina amin'ny teniny ary tsy mivadika am'izay nolazainy mandrakizay. Noho izany am'ty fotoana androany ity de raisy tsara ny afatra omen'Andriamanitra atsika ary ekeo sy akatoavy amin'ny fonao rehetra izay lazain'Andriamanitra, izay nataon'Andriamanitra fahiny mantsy tany amin'ny testameta taloha ary izay nataon'Andriamanitra ihany koa tao amin'ny testameta vaovao ary nataon'Andriamanitra taon'ireo karazan'olona hafa mandraka ankehitriny, de hoy aminao mbola hain'Andriamanitra tao zany androany eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Na iza ianao mandray zao tenin'Andriamanitra izao, na aiza toerana na faritra ihany koa ahenonao ty afatra ity, de hoy aminao ekeo ino tsara fa mbola hain'Andriamanitra tao any koa mandraky ny androany ny manamarina ny teniny eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona. Satria ozy Andriamanitra ny fomba olona ka andaika na zanak'olombelona ka anenina, zany hoe Andriamanitra zany ny zavatra tsy haina tao de zao tsy mahay mandainga Andriamanitra. Faharoa, tsy afaka mivadika am'izay nitenenina izy, tsy hoe niteny izy de aveo indray ka anabara amitsika tena nanenenako fa tsy vitako ny zavatra niteneniko taminareo iny, na tsy tanterako nay zavatra zay lazaiko. Fa ozy ny tenin'ny liko atoko voalohany teny fito amby telopolo teo manao hoe fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra izay lazain'Andriamanitra. Tsisy ho tanteraka ozy ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. Na inona tompoko teny lazain'Andriamanitra, na inona tompoko teny zay nambaran'Andriamanitra. Marina zany teny lazain'Andriamanitra zany, natao tanteraka amiko sy aminao zay nitenen'Andriamanitra, satria izy tsy manenina ny am'izay nylazaina. Ka izay indrindra nitomako anao androany tena ino ho resy lahatra anay koa fa raha taty amin'ny testameta taloha Andriamanitra nanao zavatra marobe mihitsy tamin'ny olona zay nanambaran'ny teniny tato amin'ny testameta vaovao any koa, de marobe ny zavatra nitranga nataon'i Jesosy tamin'ny olona zay nino ny teniny ary mandraka ny tamin'izao ankehitriny zao marobe reo olona ny jorovavolombelona, marobe reo olona nanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga tamin'ny herin'ny teniny. De am'izao itenenako aminao zao any koa zany de hoy aminao hoe mbola hain'Andriamanitra tao zany amitsika mandraka androany. Ka ijery ohatra vitsivitsy etsika manamarina androany hoe tena marina tokoa zay lazain'Andriamanitra, tsy mivadika am'izay niteneniny mihitsy izy, fa isika mila mino sy manaiky ary mila resy lahatra ny amin'ny teny fanambaran'Andriamanitra. Ohatra am'izany zao any amin'ny bokin'ny Exodosy toko 7 de manomboka andininy 7, raha misy baiboly moa aminao ao de afaka irahantsika mijery zany tenin'Andriamanitra izany. Exodosy toko 7 de ao amin'ny andininy 7 ao zao vaky ny tenin'Andriamanitra voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy namakiko azy. Aro Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zay any Egypta ary efa reko ny fitarainana noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony, de efa nidina aho izao amonjy azy amin'ny tany an'ny Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala am'izany tany izany ho any am'izay tany sosy malalaka, de any amin'ny tany mitondra dronono sy tantely, ary any amin'ny tany ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita sy ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely koa efa mby aty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorin'ny Egyptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka any Egypta. Eto zao de ahitantsika hoe tao anatina fahoriana tanteraka ny zanak'Israely araka voalaza ny tenin'Andriamanitra eto, hitako izy Andriamanitra ny fahorian'ny oloko. Faharoa, ren'Andriamanitra mihitsy tena feno fitarainana le vahoakany, anarany mba olon'Andriamanitra, firenen'Andriamanitra, fa saingy izao ny Egyptianina ny mampahory azy, ny Egyptianina ny mampijaly azy, ny Egyptianina ny manandevo azy, ary ny Egyptianina ihany koa manao zay tia natao tamin'ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Taty aoriana dia tafapaka tany amin'Andriamanitra, tonga tao amin'Andriamanitra mihitsy
izany fitaraina izany, ary mason'Andriamanitra mihitsy de mahita hoe tena mijaly reto oloko reto, tena mijaly reto vahoakako reto. Tena napa-kevitra ry Andriamanitra tam'izany fotoana. Niantso an'i Mosesy izy ka niteny fanambarana manao hoe: ry Mosesy, irahako hidina ho any Egypta ianao, fa izao no teneniko, reo zanak'Israely reo hoesorina ao am'izany tany fahoriana zany, fa hoentiko kosa any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Tsy hoe Andriamanitra vatabe ny akory nidina tao Egypta tam'izany fotoana aka an'ireo Israely tamy tanany lehibe iny. Tsy hoe Andriamanitra tena hitany maso no nidina tao amin'ny tany Egypta anafaka ny Israely teo am-pelantanany mpamatotra azy, fa ambarako aminao androany fa teny nampitorain'Andriamanitra ny Mosesy tam'izany fotoana zany. Ary Mosesy kosany no nataon'Andriamanitra fitaovana hitondra ny teny tamy zanak'Israely hoe: izao no lazain'Andriamanitra, hialy eto am'ty tany misy fahoriana ty ianareo, hialy eto am'ty tany feno alahelo ty ianareo, hialy eto am'ty tany nanadevozana anareo aman-jatoana ty ianareo, fa ny teny Andriamanitra fa hoentin'Andriamanitra any amin'ny tany tondra-dronono hinananareo hanina amin'ny fanarana-po. Mazava be zany ry havana teo fa teny no nentin'Andriamanitra eo atao fitaovana mba hinony olona, mba aeken'ny olona anafanandreo olondreo tao amin'ny tany Egypta. Hoy amintsika izay tonga eto androany, mila mindro zay teny ambaran'Andriamanitra isika, fa izany teny zany de tsy afaka mivadika am'izany Andriamanitra, ary marina am'izay lazaina izy mandrakizay mandrakizay. Inona tokoa izy ianao zavatra nitranga? Raha somary fitiny kely ny tantara, tonga tokoa Mosesy, na de somary nandary izy tamy voalohany, resy lahatra ihany izy zany hoe Andriamanitra mihitsy no niteny tamiko, Andriamanitra mihitsy no niseho tamiko iny, ka nilaza ny teny zany mba hanafaka ny Israely ao amin'ny tany Egypta io. Tonga amin'ny fotoana nandeha niseho teo alohan'ny Farao i lehilahy atao hoe Mosesy, nanambara ny teny avy any amin'Andriamanitra. Taty aoriana raha tonga de dinganiko ny tantara, na zavatra maro be ary ny zavatra nitranga sy niseho, ny fanegezana nataon'ny Farao, ny tsy nanaiky ny Farao mihitsy hoe andefa ny zanak'Israely, fa tonga ny fotoana ny Pasika ambarany tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy nalefa ihany ny zanak'Israely hiala tao amin'ny tany Egypta. Ary nananenjika azy ny Egyptianina akany amoron-dranomasina mena, de ozy Andriamanitra manao hoe: ny Egyptianina zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tenenako androany, na inona fampahoriana, na inona alahelo, na inona famatorana, na inona tahaky ny tandridina ranomasina mena misakany eo am'lohanao amy zavatra zay ataonao androany ahako samy teny hoe Andriamanitra no miteny androany, tsy ho hitanao tsony ny fahoriana, ny alahelo, ny sakana rehetra zay mamatotra anao mandrakizay. Ny teny Andriamanitra tanteraka ny teny fanambarana. Tonga somatsara tany amin'ny tany nampanantenaina tokoa ny zanak'Israely. Na inona ny zavatra nitranga tao anatin'ny 70 taona de ny fanambaran'Andriamanitra, ny teny lazain'Andriamanitra, tsy afaka nivadika tam'izany Andriamanitra, fa tsy maintsy tonga tany Egypta izy, tsy maintsy tonga tany amin'ny tany Kanana azafady, satria nahoana tsy mivadika amin'ny teny Andriamanitra. Afaka tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, tonga somatsara tany amin'ny tany Kanana. Na inona toetran'le olona, ninona tsy fanaiken'ny olona teny an-dalana teny, na inona mety anko ohatrany hoe fisalasalana tao anatin'ireo zanak'Israely, na inona fimonomononana, na inona tsy finoan'ny olona, Andriamanitra indray de zao tsy maintsy amarin'Andriamanitra ny teniny, tsy maintsy amarin'Andriamanitra zay nilazainy. Tonga somatsara mihitsy tany amin'ny tany Kanana hoy aho ny zanak'Israely tam'izany fotoana izany. Andriamanitra mihitsy ny nampanantenan'izy ireo, fa na iza izy antso, na iza inko miteny, na iza inko matoky, ary ny Baiboly mihitsy no miteny manao hoe antsoe hozy Andriamanitra de valiko ianareo ka ampisehoko zavatra lehibe magaga sary-patarina zay mbola tsy fantatrareo na mbola tsy hitanareo. Zany hoe na iza isika iantso an'Andriamanitra, satria mety ao anatina olana marary, ao anatina fotoana tena hoe mandia lalatsarotra am'izao fotoana zao, ny teny Andriamanitra ry havanao, fa antsoe ozy, valiko ianareo. Aitsika rehetra angamba zany ten'Andriamanitra zany ao amin'ny bokin'ny Nomeria ao amin'ny bokin'ny Jeremia 7:telopolo andininy 7. Jeremia 7:telopolo andininy 7, ary le Nomeria 7:20
andininy fasibymefolo zay favakitsika teny aloha de milaza Andriamanitra fa tsy mba olona izy ka andainga na zanak'olombelona ka anenina. Ry mpiainoavana izay manaraka ty fandarana ity, hoy aminao androany, nampananten'Andriamanitra zany fa na iza isika iantso an'Andriamanitra satria manana olana marary ao anaty fahoriana, de hoy amintsika amaly atsika Andriamanitra androany, tena amaly izy fa mino ianao. Faharoa ihany koa, ohatra faharoa etiko tena manamarina amintsika fa tsy mivadika amin'ny tenin'Andriamanitra ary marina am'izay lazainy mandrakizay, de ao amin'ny bokin'ny Lika toko voalohany 1:12. Teto dia nivavaka tamin'Andriamanitra mihitsy lehilahy tao hoe Zakaria, vadiny Elizabeta tamin'izany fotoana mba azo zanaka. Io vehivavy io dia ambara hoe efa antitra sady mombo. I Zakaria ihany koa tahaka izany, tany am-poalohany izy mety nino any nahazo fianteny fanamparana avy amin'Andriamanitra hoe hiteraka, azo zaza, azo taranaka. Nandeha ny fotoana, nandeha ny andro, zavatra nitranga nefa de indrisy. Antitra ihany izy mivady fa tsy nahazo taranaka iry zareo tamin'izany fotoana. Tonga tao amin'ny Zakaria ny tenin'Andriamanitra fa hiteraka zazalahy izy, hiteraka an'ilay atao hoe Jaona. Tamin'izany fotoana zany dia nanomboka ny nanontany andreo anjely ity Zakaria ty hoe ahoana indray natanteraka an'izany, ohatra tsy mino an'izany ntsony tokony hoe tamin'izany mbola tanora, tamin'izany tena naniry sy naetaeta ireny ny tokony tena azo valim-bavaka. Izy nino eny taloha hoe tena mamaly vavaka Andriamanitra, ary raha miantso an'Andriamanitra de mamaly Andriamanitra, fa saingy indrisy rehefa tonga ny fotoana taty aoriana, rehefa tonga ny valim-bavaka ka niteny tamin'ny Zakaria ny anjeliny ran'Andriamanitra mba hiteny hoe hiteraka Elizabeta vadinao, tsy nety nintsony Zakaria. Ahoana ny atanteraka an'izany ray? Ary zay no natonga le ten'Andriamanitra vakitsika hoe tsy izy tsy ho tanteraka ozy ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. Ny teny mihitsy Andriamanitra hoe tsy izy tsy ho tanteraka, aza mamaritra hoe ny toe-batanao, aza mijery ny toe-tenanao, aza mijery hoe manao ahoana ny fahaizanao, aza mijery hoe ianao ahilikiliky ny olona, aza mijery hoe ohatry ny atody miady amampato anao satria mety manana ady any amin'ny fitsarana ianao, mety nyrobain'ny olona ny fanananao, mety misy ady any amin'ny fitsarana ianao satria mety voasoloky ianao. Fa hoy aminao androany, marina amin'ny tenin'Andriamanitra, marina am'izay lazain'Andriamanitra, ary tsy afaka mivadika am'izany mandrakizay. Tonga tokoa ary ny fotoana, zavatra nampalahelo de ity satria tsy nino ny teny fanambarany Zakaria, de ozy ny baiboly hoe tonga mona izy aloha. Zany hoe manana olana ny olona raha tsy mino ny tenin'Andriamanitra na tsy manaiky ny zay teny lazain'Andriamanitra. Manana olana ny olona ary mety mamototra ny anjara voatendry zay efa nomanin'Andriamanitra ho azy. Manana olana hoy aho ary mety hamototra ny anjara voatendry zay nomanin'Andriamanitra ho azy. Fa soran'Andriamanitra moa namindra fo Andriamanitra, namindra fo Andriamanitra de tsy maintsy ihany ny toe-jaza Elizabeta, ary mandra-pateraka le zaza de mona tsy ny teny Zakaria. Zay le teneniko hoe manana olana ny olona raha tsy mino ny tenin'Andriamanitra. Ka hoy aminao zany zay miano ahy ankehitriny, ekeo inoy fa marina amin'ny tenin'Andriamanitra, marina zay lazainy aminao ary tsy mivadika am'izany mandrakizay izy. Ka ho atsika rehetrarehetra izay manaraka ty fandarana ity aza, mety anontany tena zany ianao hoe ahoana zany ny tokony ataoko, de zao ary ny toro-hevitra e, mba hahatonga anao atsapa ny famarinana ny teny rehetrarehetra zay lazain'Andriamanitra, de reto misy fepetra vitsivitsy ambarako amintsika, averiko tsara, mba hahatonga anao atsapa ny teny famarinana ny teny izay fa lazain'Andriamanitra, de reto misy fepetra vitsivitsy. Voalohany aloha de izao matetika fambarako eto amin'ity fandarana ity zany, tsy maintsy manana an' Jesosy Kristy velona sy mitoetra atao anatsika isika. Averiko tsara, tsy maintsy manana an' Jesosy Kristy velona sy mitoetra ary monina atao anatsika isika. Zao mantsy noho izy tsy misy azon'Andriamanitra tao eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, na de efa nitiavin'Andriamanitra aza isika ka nanehoany ny voninahiny, raha tsy ao aloha ilay Jesosy Kristy zanan'ilay tokana. Hoy aminao tsy misy azon'Andriamanitra tao mihitsy ho eo amin'ny fiainantsika,
marina fefanotiatsika Andriamanitra tamin'ny nanomezana Jesosy Kristy zanan'ilay tokana ho tonga tetỳ ambony tany ho avitra hamonjy atsika. Zao volazany Jaona 4:15 Jesosy Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy afaka miasa ary tsy afaka nanao na inona amin'ny fiainantsika mihitsy ny Tompo Andriamanitra ry havanao raha tsy efa ao anatintsika le Jesosy Kristy zanany. Tsy afaka miasa ho iaho ary tsy afaka anao nininona mihitsy ao anatintsika Andriamanitra raitsika raha tsy efa velona sy mitoetra ao anatintsika aloha lay Jesosy Kristy zanany latokana. Zay indrindra ny tomako anao androany hoe ekeo amin'ny vavanao ary Jesosy ary ampandroso eo am-ponao izy raha mbola tsy ao. Ekeo amin'ny vavanao izy hoy aho ary ampandroso eo am-ponao izy raha ohatra ka mbola tsy ao anatinao. Ho anao zay efa mpivavaka efa ela ihany koa nefa nidedinio androany, nitaonanao andiny tena hoe mbola tena ao tsara ve Jesosy ary mbola maka toeranao anatinao sa tsia? Dedinio ny fiainanao. Apokalipsy 7:20 nge mazava ny tenin'Andriamanitra. Injo nitrangany ambaravarana ho Jesosy ka mandondona. Raha misy meno mifeko ka mamoa varavarana de hiditra ho aminy ka hiara misakafo aminy. Jesosy tompoko malala fomba izy mandondona amin'ny alalan'ny teniny ho amintsika zay matsapa. Mila n'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainantsika. Mandondona izy aloha fa iny varavarana fonao hidirany sy hanjakana. Faharoa, ny fepetra ihany koa de ity tsy maintsy averiko tsara, tsy maintsy manana an'ilay fiainana hoe tena afaka tamin'ny fahotanana fiainam-baovao itsika. Fiainana afaka tamin'ny ota, fiainam-baovao tanteraka, tsy mifamatotra amin'ny fanao zao tontolo zao tsony mba hahafahan'ny tenin'Andriamanitra amarinina eo amin'ny fiainantsika. Satria matetika de noho ny fahotana ataon'ny olona, noho ny fahotana zay iainan'ny olona de lasa tsy matsapa ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ny akamaroan'ny olona. Satria mbola misy ota eo. Ka mba hahatonga an'Andriamanitra atsapa mba hahatonga an'Andriamanitra anamarina ny teniny eo amin'ny fiainantsika de hoy amintsika androany tsy maintsy aloha manana fiainam-baovao tsika zay efa nandray an Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Ialao ny fanao ratsy, ialao ny fahotana rehetra. Ary fahatelo zay tena zava-dehibe ihany koa de izao, tsy maintsy mino isika fa marina ny teniny ny Tompo Andriamanitra. Tsy maintsy mino isika ho iaho fa marina ny teniny ny Tompo Andriamanitra ary tsy maintsy manao pratika izany tenin'Andriamanitra sy izay lazain'Andriamanitra izany itsika. Tsika zany tsy maintsy mino ary tsy maintsy manao pratika avy hatrany ny teny izay lazain'Andriamanitra. Ohatra amin'izany tenin' Jesosy zao Jaona 2:9-30 de miteny izy manao hoe raha zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Tsy maintsy inotsika zany fa mpanafaka Jesosy ary tsy maintsy pratikatsika zany iainatsika tonga de ataotsika hoe satria mpanafaka Jesosy zany de ataotsika izay. Ohatra amin'izany zao any amin'ny bokin'ny Nomeritiko 7:30 any de ambaran'ny tenin'Andriamanitra manomboka ny 50. Rehefa hiditra tao amin'ilay tany Kanana zay nampanantenain'Andriamanitra ny Israely de zao voalazan'ny Baiboly hoe nefa tonga amin'ny tany Kanana ianareo ry zanak'Israely eo de mialohan'ny iainanareo amin'ilay tany tondra vinosy tantely de roa iala amin'loanareo aloha le mponina ao amin'ny tany. Roa izy aloha iala amin'loanareo, aza vela hiara hitoetra aminareo izy fa raha tsy roanareo reny olay amin'ny maso ho tsilo amin'ny tehezana ary andrafy anareo amin'ilay tany zonenanareo izy. Mila mino zany tsika zay manaraka ty fara ty fa tena mpanafaka Jesosy. Amara-paranako ny afatra mantsy de inoy tena ekeo androany hoe tena marina tokoa zany ny afatra hoetin'reto mpanompon'Andriamanitra reto hoe mpanafaka io Jesosy io, mpanafaka amin'ny fikanakejany ozina, mpanafaka amin'ny asana devoly. Raha tsy inonao mantsy zany tenin'Andriamanitra izany de tsisy nininona ho tsapanao ary tsisy nininona azon'Andriamanitra ho atao mihitsy eo amin'ny fiainanao. Maro amintsika ny tena hita hoe mivavaka ihany, miakao am-piangonana, mino ihany misy Andriamanitra fa zavatra tsapa sy hita de be dehibe amintsika ny tsy afaka olana, be dehibe amintsika ny marary sy manaitaina foana. Maro amintsika tompoko no tena azo lazaina fa mikorotana ny fiaina tokantrano, tsy mety mandeha lafy ny ara-bola ohatrany hoe tena fiainam-pahoriana mandrakariva ny fiainana satria mbola eo le fanadevozany devoly, mbola eo le famatorany devoly, mbola eo le ozina zay mitambesatra. Ka hoy amintsika mino zany zao tenin'Andriamanitra zao fa mpanafaka Jesosy. Manafaka atsika izy amin'ny ozina zay manageja fiainatsika ka farany de manaova fifonana ianao
raha tsapanao fa nisy fahotana ny ainanao, nanompo sampy ianao tany aloha, na nanompo sampy ny ray aman-dreninao, na ihany koa nanompo sampy ny razambe anao, ohatra hoe zanaka mpitaiza olona ianao, zanaka mpanandro anao, ianao mpanatona andrembolona mpioboka lanoro, ianao de anisan'le olo efa nitetiteteriny reny ny tenanao, ary mahatonga anao tena mijaly ankehitriny satria rava daholo ny zavatra ataonao rehetra, tsy mandeha amilao ny zavatra ataonao, tsy mety matsanga tokantrano ianao, rava fananana ianao, ohatrany hoe tsy mety tafita amin'ny asa ianao nefa mba nianatra be ihany, mba nikeilaina nandany vola, nandany fotoana, nianatra amataonany maro, nahazo diplôma ianao ankehitriny, amataonany nefany ianao telefaona fa tena hoe tsy mety mahavanina asa. Mety miteny angambany ianao hoe fa hoana ary mahatonga an'izany? Ho iaho teo farany androany dinimy hoe so de mba nisy fampotsampy nataony razambe anao, na nataony ray aman-drenao, na fony ianao nianatra aveo mba ho tafita de nampiarahana tamin'ny fampotsampy, nisy fampotsampy natao, na hoe isaky mitady vola de mampiasa an'ireny fandrohitam-barotra reny ianao satria mivarotra, na isaky nitady asa de mampiasa an'ireny, mampiasa zavatra koatra ny anaran'Andriamanitra, ohatrany tsy mahatoky sy mino ny olona hoe Andriamanitra sy ny teniny ange afaka mamonjy azy, fa ohatrany hoe lasa tsy maintsy mankany amin'ny sampy, miatehatra amin'ny sampy aloha, hoy aminao malahelo Andriamanitra raha zany no nataontsika, ary zany mahatonga oziny lehibea eo amin'ny fiainan'ny olona maro, ka farandrindra de tapahana zany le oziny, tsy maintsy ahilika zany ny fanaratsy, ka faraparanako ary ny afatra zao ny fandaharana ataonay ao fiangonana re fiandrondrakely. Afaka tena manantena anao zany fa nitory-tezy atao ao de ho marina ary ho tanteraka aminao, ka noho izany miantso anao zahay isaky ny atalata sy alakamisy de misy fotoam-panafana lehibe ao fiangonana re fiandrondrakely manomboka amin'ny ray ora sy sasany, talata alakamisy manomboka amin'ny ray ora sasany de fotoam-panafana lehibe, ka minoa ianao fa marina amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsy mivadika am'izay nylazainy. Mitaona antsika ihany koa nefa ndra manam-potoana amin'io talata sy alakamisy io amin'ny 9 ora sasany maraina de misy vavaka arahana fifadikanana lehibe ho fanomanam-panasa ady am'le fotoam-panafana, fa ny alahady ihany koa de misy fidirana inefatra amin'ny 7 ora, amin'ny 7 ora, amin'ny 1:30 ary amin'ny 2 ora sy sasany a. Ireo fotoana ireo dia ny amin'ny 7 sy ny amin'ny 1:30 de spécial délivrance, na fanafana manokana mihitsy, na amin'ny fampianaranao, na amin'ny fotoana zay atao ao zany de ibahana tanteraka mihitsy ao amin'ny resaka délivrance, na fandravanana asana devoly io, na fanapahana oziny. Ka hoe amintsika zany hoe tongava fa misy tenin'Andriamanitra ao ampiorina anao, ampitombanao amin'ny fahalalana, misy tenin'Andriamanitra ao inonao fa ho tanteraka aminao raha tonga ao ianao, tongava tompoko. Manarakaraka izay ihany koa afaka mandray anao zahay ao amin'ny fiangonana re fiandrondrakely andavanandro, misy mpanompon'Andriamanitra foana ao afaka anatonanao, fa izahay ihany koa dia misy numéro telefona io, afaka miaona amiko ianao isak'alarobia manomboka amin'ny 9 ora sasany maraina eo ka hatrany amin'ny 12 ora sasany ihany de mandray olona foana aho raha te iona manokana aminay ianao. Tongava, misy mpanompon'Andriamanitra maro be ao afaka iona amintsika ho iateo, ka ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, fa ho aminao kosa ny famarina ny tenin'Andriamanitra. Raha marary ianao de tsofoko rano ho sitrana, raha manana olana tsofoko rano ivany olana, raha ao anaty ady ianao de mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha ao anatin'ny tsy fombiazana mihitsy ianao ny tenin'Andriamanitra de afaka hampahomby anao atanteraka ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao. Ka nitaomako anao ary de ty ndao andohalika fa apetrao amin'ny fahatrofonao mihitsy ny tananao de miteny anao Andriamanitra, mino am'izay tsy anao tahaka ny Zakaria tsony fa tena mino aho fa marina amin'ny teninao Andriamanitra ianao. Raha manana olana moa ianao ivavaka ao anao mba ho afaka ny olana, raha marary ianao ivavaka ao anao mba ho sitrany any aretana, ndao ivavaka tompoko. Andriamanitra rainay eo, sotranao amin'ny anaran'i Jesosy ahako, ny amin'ny teny nampitondrainao androany teto amin'ity fandarana ity, manondrafo amin'ireo olona maro zay mpanaraka do fandarana izao, ka ifonako aminao ry Tompo Andriamanitra ny amin'ny zavatra ratsy fahotana samby zay nataony, ary ankehitriny mamondrafo aminy ianao. Anio de manapatapaka ny oziny amin'ny anaran'i Jesosy, le ozina tsy mampahomby, ozina mandrava fivelomana, ozina mampahantra, ozina retina manaranaka, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy zany, foanako ny herin'ny ozina, ary anio ihany koa didina ny aretina sy ny fanaitainana, miala amin'ny nofo rehetra, reo karazana olana tsy fahombiazana, ady maro samihafa
miala amin'ny olona rehetra izany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Tsofoko rano sitrana ny marary, afaka ny olona tain'Andriamanitra amin'ny fiainany, fombiazana zay ataony rehetra. Saotra Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy, amen. De samy ho tain'Andriamanitra daholo tompoko a mirary fahasoavana ho antsika. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.